ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba tsika revako malalatra ity tarata fahavalon'ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra ao an'io revako ity talata ity dia ny epistily izay nosoratana ho an'ny Filemona. Epistily nosoratany Paoly ho an'ny Filemona. Andin'ny favalo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Tokray moa ny Filemona. Andin'ny favalo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa na dia manana fahasahiana be ao amin'ny Kristy andidy anao amin'izay mendrika aza, nefa noho ny fitiavana izao Paoly izay efa antom-panahy sady fatotra an'i Kristy Jesosy koa ankehitriny dia miangavy aminao. Eny, miangavy aminao ny amin'ny zanako izay naterako teto amin'ny fifatorako dia Onesimosy. Ilay tsy nahasoa anao fahiny nefa ankehitriny mahasoa antsika dia ianao sy Izaho. Izay nampidiko indray dia ilay sombon'ny aiko. Saiky no azoniko taty amiko izy anompo aho. Hisolo anao eto amin'ny fifatorako noho ny filazantsara. Nefa raha tsy nalalazay hevitra ao aloha dia tsy tahanao na inona mba tsy ho toy ny amin'ny fanerena ny soa ataonao fa amin'ny sitrapo. Fa izany angany ny alany vetivety dia mba hanananao azy mandrakizay, tsy toy ny andevo intsony nefa, fa efa mihoatra noho ny andevo, dia raha lamalala indrindra fa ho ahy maika fa ho anao na amin'ny nofo na amin'ny tombo. Koa raha ataonao ho namanao aho dia raha sy toa izy. Nefa raha manao izay tsy marina aminao izy na mitrosa dia ataovy ho ahy zany. Izaho Paoly no manoratra izany amin'ny tanako. Izany no antoy izany, nefa tsy lazaiko aminao fa mitrosa ny tenanao amiko aza ianao. Eny, rahalahy, aokanana fifaliana avy aminao ao amin'ny tompo aho. Velombelony no foko ao amin'ny Kristy. Noho ny vadikiko fa anaiky ianao no anoratako aminao ka fantatro fa anao mihoatra noho izay lazaiko aza ianao. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isan'ny asan'ny mpino afaka malala ny atao hoe fampihavanana na mpampihavana. Adidy anankiray izay napetraky ny tompo amin'ny mpino zany, amin'ny toriteniny teo tendrombohitra, Mateo 5 izy manao hoe sambatra ny mpampihavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra. Ary raha misy izay tokony ho mpampihavana mihitsy aza ao anatin'ny fiarahamonina dia ny fiangonana. Raha tsy asan'ny fiangonana voalohany indrindra mihitsy aza ao anatin'ny fitovinan'ny filazantsara ny fampihavanana. Votoatin'ny antsoina hoe filazantsara mihitsy ny fampihavanana, satria ny filazantsara dia fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra, sy fampihavanana ny olona amin'ny zavaboary sy ny fampihavanana ny olona amin'ny tenany sy amin'ny mpiara-pelona mihitsy. Ny filazantsara mihitsy zany ny fampihavanana. Ary dia raha piarina zany dia tena fampihavanana mihitsy ary mpampihavana ny mpino. Tsy mora nefa zany atao hoe fampihavanana zany zany mampihavana zany. Ity taratasy ho an'ny Filemona ity dia mipetraka ho ray aman-dreny mpampihavana Paoly. Tsy mora ny fanasitranana ao anatina disadisa satria nisy olona anankiroa mifamaly amin'ity nisy olana dia Onesimosy sy Filemona dia mampihavana azy Paoly. Mandrakariva rehefa mampihavana ny olona dia ny zava-tsarotra amin'ny fampihavanana dia samy mandrivotra anao ho any amin'ny avy na ny ankilany na ny andaniny. Ary indray ampangain'ny ankilany ho miandany ianao ary ampangain'ny andanany ho mitanily ianao. Ary ka tsy de mora ny andraikitra ny fampihavanana. Ne mampihavana tsy hoe mijoro anelanelany akory, tsy izay loatra. Tsy voatery hoe mijoro anelanelany ny mpampihavana, fa mety voatery tsy maintsy mitanila mihitsy ianao raha misy zavatra tsy ahatrariny, ary tsy maintsy voatery ho azo anterina mihitsy ianao raha misy zavatra tsy mety. Fa
tsy hoe mandrakariva mantsy ny veriny olo mpampiavana de tsy maintsy tsy mitanila-tsina mitanila roa tsy de voatery zay loatra marina tokoa fa zay ny tokony ho izy fa misy fotoana tsy voatery zay fa ny mpampiavana de tena mety ho manana ny fomba fijeriny manokana ary mandresy lahatra izy manitsy miahany ianao kosa tsy mety fa iteny ho izy na izao ny tokony atao ka tokony ho raha nisy dokotera anankiray dokotera Hewlett izay mianatra nanana fomba fampiavalana manokana fomba fanasitranana olona manokana izay fantatra lay fomba fanasitranana dokotera tany Hawaii izy ity Hawaii zany hoe Pasifika zany amin'ny faritra any Pasifika iny de ity dokotera Hawaii ity Hewlett ny anarany de nampiasa n'lay fomba lay méthode antsoina hoe Ho'oponopono teny Hawaïen izy io Ho'oponopono haintso de o de faingo miantona de Ho'oponopono io any Pasifika moa misy an'izy io misy an'iny Hawaii de misy firenena misy nosy maromaro ao no Salomon Vanuatu Rarotonga sy ny sisa rehetra amin'iny misy missionnaire malagasy naharitra ela masinitsy malagasy naharitra ela vitsivitsy niasa tamin'iny faritra Pasifika iny ary missionnaire ny FJKM moa zany tsy vavolombelona tamin'izay hitany tany amin'ireny faritra ireny fa ity dokotera Hewlett ity dia nampiasa n'ity atao hoe Ho'oponopono ity lay Ho'oponopono dia tsotra be mihitsy fomba fisainana zay tsy takatry ny tandrefana mihitsy fa ny fomba fijerin'ny mponina amin'iny Pasifika iny zany zay mitovitovy amin'ny fampijery malagasy mihitsy satria malagasy koa dia misy firazanana avy any Polynésie dia manana fomba fijeriny hoe ny tena mahatonga ny aretina ao anatin'ny olona de ny disadisa matetika ny disadisa na ny olana de mahatonga areti-panary mahatonga areti-tsaina ary mahatonga areti-mbatana mihitsy ary zay keny mahatonga ny tsiny dia tsy mifanalavitra ro zany fomba fijeriny olan'ny Pasifika zany amin'ny teantsony hoe Ho'oponopono ty ny hoe ny tsiny de mety ho fahadisoana natao na tsy na nefa manjary miteraka fahavoazana ny vatana mahatonga fahavoazana ny fahasalamana mihitsy dia io le teneniny tole tsy ny fanala ny vava de zay tsy ny fanala ny vava zay mihitsy ty Ho'oponopono nampiasain'ny Hewlett ty ny dikany teny hoe Ho'oponopono de zao hoe azafady tena diso miala tsiny aminao na azafady fa diso fa ianao tiako foana ohatrohatray le teny hoe Ho'oponopono raha adika le Ho'oponopono zany de famerenana am'loniny ary fanetretena ny olona anankiray fanasitranan'ilay olona anankiray zany amin'ny alalana fialatsiny ary amin'ny alalany famborahana fa na de nanao tsy nety tamin'ny olona iny ary izy de tiany foana iny fa tsy fananiny iny na fanekeny no diso kanefa fanekeny kosa hanarina ary anasitrana lay olona de atao amin'ny hôpitaly psikiatrika anankiray tany Hawaii de misy olona maherisetra mpigadra maherisetra olana be tao amin'ity hôpitaly ity dia io fomba fisaina io méthode io nampiasain'ity ity dokotera Hewlett ity nanasitranana ireo mpigadra maherisetra ary efa nandositra mihitsy reo mpitsabo reo infirmier reo mpitsabo mpanampy ny dokotera mpanampy tao amin'ity hôpitaly lehibe tany Hawaii ity dia io méthode Ho'oponopono io nampiasaina tao anatin'ny telo-taona de nahita vokatra izy raha mentrana fantany zany de ninona de ny hoe ny fanekena fa ny fifamelana ny fanekena ny famboraham-pitiavana zay ny votoatin'lay Ho'oponopono fomba fisainana tany Pasifika fitenentsika teo fa tsy de tena fanalavitra amin'izany ankeny ny malagasy hoe zava-dehibe ingeny hoe mialatsiny hoe manaiky fa diso hoe manasitrany zany raha ohatra ka jerena nefa ny amin'ity mofolaina voalahatra amintsika ity dia tsy de fanalavitra loatra amin'izay loatra mbala loatra fa tsy rentsika mihitsy ny feon'ny Onesimosi eto fa ny feon'ny Paoly no rentsika
mampiavana zany Paoly eto. Fa ila aloha nitranga nisy andevo anankiray Onesimosy ny anarany dia andevo tany Kôlôsia zany izy tao fiangonana andevon'olona tao Kôlôsia. Nisy rangahy anankiray antsoina hoe Filemona io de hitantsika eo amin'ny taratasy Paolan'ny Kôlôsiana fa angambo izy io olona nanan-katao ihany ary matoa tao aminy trano fiangonana satria napiny tao aminy fiangonana tany Kôlôsia zany satria mbola tokantrano fiangonana tokantrano reny de tao izy napetrahany fiangonana tao Kôlôsia tsy hoe mpitoroteny izy na presbytera olona zany na mpitandrina fa de tompotrano anga izy io fa nanankareny izy de izy napetrano ny fitaopivavahana tao Kôlôsia. De nanana mpanompo izy Onesimosy ny anarany dia nangalatra tao amin'ny Filemona lay Onesimosy dia lay andevo zany de nandositra nakany Roma ary tany ampanjosirana tany Roma i Onesimosy no ny fanojo tamin'ny Paoly de noho ny fitoriana filazantsara nataon'ny Paoly dia nibebaka naniova fo Onesimosy ary rehefa niova fo Onesimosy de naverin'ny Paoly hoany amin'ny Filemona ho an'ny Kôlôsia indray zany izy de nampitondrain'ny Paoly ity taratasy ity. Paoly mbola any am-pifatorana fa nampitondrain'ny Paoly taratasy zany ary Paoly no nifona ho any Onesimosy. I Paoly no nifona ho any Onesimosy tamin'ny Filemona de zay ity taratasy ny Filemona ity. Taratasy ny Filemona tsy mitovy amin'ny taratasy ny Korintiana na ny Galatiana fa taratasy manokana mihitsy nifonan'ny Paoly ho an'ny sakaizany Onesimosy ilay nandositra ary tena veriny tany amin'ny tany Kôlôsia tany fiangonana tany Kôlôsia mihitsy satria fantatry ny kristiana rehetra tao Kôlôsia zany fa nandositra Onesimosy dia fampivanana ity taratasy ity zany. Dia inona ary zavatra ampianariny ity taratasy ity amintsika mpampiavana itsika pino itsika mpampiavana mety misy olona ohatr' zany mety misy olona miady hitanao alesakatsena zany fahasoana goavana nataon'ny Onesimosy zany izy efa andevo mbola nandositra izy raha avo ny andevo no mandositra tamin'ny andro fotoanandro de azo vonoana mihitsy tsy dikevitra kapohana mafy vonoana falameloanao faty kanefa ny tsy vita zany mbola nangalatra koa izy asana inona nalainy tao firavaka vesa inona de lasa izy nandositra fa izao kosa nohony ny fanahany filazantsara de niova Onesimosy ary nanaiky iverina any amin'ny Filemona. Zava-dehibe mihitsy afaka malala zay fanekena Onesimosy zay ary efa ataontsika hoe nisedrain'ny Paoly ny fifonana Onesimosy satria melonina merenan'ny Paoly any Onesimosy any amin'ny Filemona de efa nirainy aloha Onesimosy nirainy niaraka tamin'ny Tikiko de mpitory filazantsara tahaka andry Paoly tahaka andry Barnabasy naman'ny Paoly zany tahaka andry Marka dia tahaka andry Silasy dia i Onesimosy efa niaraka tamin'ny Tikiko nitondra taratasina nydididina amin'ny Asia Minora iny ary dia io fa hitan'ny Paoly fa tena maro toerana ny fiovampony Onesimosy de naveriny amin'izay izy ho any amin'ny Filemona. Inona de afaka malala no lesona satria fiainana ndraisan'ny Paoly eto amintsika hoe raha mampiavantsika de fantatrao zany fa ny pino aloha de manana didy ampiavana tsy de fomba ny pino loatra ny mitazapotsiny raha ohatra ka misy olana eo anivon'ny fianakavinana ny fiarahamonina tsy de fomba ny pino loatra zay fa tokony miezaka ny pino ho mpampiavana nanao dingana raha tsy miavana moa le olona zay zavatra hafa fa tokony miezaka kosa ny pino manao zay mety ho ady de manandraikiny ary dia eo ary Paoly de misy zavatra vitsivitsy ampianarin'ny Paoly atsika voalohany de zao lay diso zany aloha no tsy maintsy anarinao voalohany indrindra dia nanarin'ny Paoly ny toriny ny filazantsara ny diso Onesimosy nanarany tsara zany ary nanarany tsara Onesimosy ny filazantsara zany de mampiavana mihitsy dia nandray ny filazantsara Onesimosy de nanaiky iavana
amin'ny Filemona, naiky itododo any amin'ny Filemona satria andevo izy de mila miverina any amin'ny Filemona izy zany. Ary jereo tsara nge ny fahendren'ny Paoly, ataontsika hoe ny fahazavantsaina sy ny fahendren'ny Paoly. Hoy izy manao hoe zao mahasoa ange izy ange raha ohatra ka taty amiko de izao mahasoa izy satria azoko ny raha na mpanaovin-javatra mitoro ny filazantsara manampy tahaka andry Silasy, tahaka andry Jaona Marka, tahaka andry Barnabasy, tahaka sy ny sisa rehetra, mahasoa izy saingy izao tsy manana zoa iazona azy, tsy manana zoa iazona azy satria anao izy de tsy maintsy averiko any aminao aloha izy. Fa raha ohatra ka tsy raisinao izy de izao azonao omena, fa izao mahasoa anao izy zao. Hotsika manao hoe inona ny dikan'ny apôstôly Paoly voalohany indrindra dia ny fitoriana ny filazantsara, fampaherezana, fanamboarana ny saina Onesimosy mihitsy amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara, nahatonga any Onesimosy anana fanetretena, hanaiky ny fahadisoana. Matoa Onesimosy nanaiky hitondra ilay taratasy, satria ty taratasin'ny Paoly ty de Onesimosy mihitsy no nitondra azy, dia nanaiky zany Onesimosy hitondra ilay taratasy. Ny fifonany Onesimosy rery de tsy zava-dehibe ry avako malala. Ny faharoa, raha ohatra ka naverin'ny Paoly fotsiny mandana anao verina de teneny manao hoe efa mibebaka, efa mety ho fanameloanao faty ary mety ho kapoka marary mihitsy ara, mety mahazo Onesimosy raha miverina izy. Na ny fiangonana koa za mety anetsika ny Onesimosy, fa izao nisy olona lehibe kokoa no Onesimosy, olona toteny kokoa no Onesimosy, olona toteny kokoa no Filemona, olona toteny kokoa no ny fiangonana tao Kolosy. Iny no nampiavana, iny olona toteny iny, ary iny no niteny tamin'ny Filemona. Zava-dehibe nandraikitry Paoly zany eo. Ary dena ny fomba nataon'ny apôstôly Paoly, de nifona izy aloha voalohany indrindra tamin'ny anarany Onesimosy. Izy no nifona sarotra amin'ny Filemona, raha kristianina tsara Filemona, mazava ho azy kristianina Filemona satria kristianina ao amin'ny trano fiangonana, sarotra amin'ny Filemona ny anda ny fifonany Paoly, sarotra amin'ny Filemona mihitsy ny anda ny fifonany Paoly. Raha izy zay tsy vitan'izay fa hoy Paoly manao hoe zao ange mifona ho an'ny Onesimosy. Rehefa nanazava zany Paoly tamin'ny Filemona aloha manao hoe efa ambarako aminao fa efa niova izy. Zay ny voalohany, efa niova izy efa tsy lay Onesimosy fantatro talohitsony, fa efa Onesimosy vaovao io arifako any aminao io, efa lasa mahasoa, satria dika teny hoe Onesimosy de mahasoa. Teo izy mety tsy nahasoa anao, nanao jeu de mots zany nakiranao teny Paoly. Teo izy tsy nahasoa anao, Onesimosy fotsiny narana fa tsy nahasoa izy, fa zao kosa zay izy vao tena mahasoa anao, de indro averiko aminao izy. Nasehon'ny apôstôly Paoly zany lay toetra tsara, izy zany nanao antoka na garant ny fiovany Onesimosy. Zay ny tapany voalohany, efa niova izy efa mibebaka izy efa nandray ny filazantsara izy. De faharoa de zao nasehon'ny apôstôly Paoly fa tsy tokony ho toetra andraisana azy zany. Hoy Paoly manao hoe zao efa tsy tokony ho raisinao toy ny andevo azy angezana ny tena mariny, fa ho raisinao toy ny rahalahy azy izy zao. Fo ny andevo azy izy teo aminao de nahasoa nampiasainao ko maika fa toy ny rahalahy izy ankehitriny, raha iso toy ny rahalahy. De napetraka Paoly tsara zany mazava-dehibe ny Onesimosy, ny fiovampony, ary ny teneny mihitsy ara manao hoe zanako io, dia eny miangavy anao ny amin'ny zanako. Mpanompo nieretretan'ny Onesimosy, nieretretan'ny Filemona ny Onesimosy, fa hoy Paoly manao hoe zanako io de miangavy anao raiso izy no ny amiko, tahaka ny fandraisanao mihitsy de raiso izy, ary no ny manamako anao de raiso izy. Dia napetraka Paoly zany ho toy ny mpitrosa mihitsy
i Filemona ka tsy maintsy tsisy safidy mihitsy raha mamaky ny tetatasy sorata amin'ny Paoly ty isika dia tsisy safidy mihitsy Filemona tsisy safidy ka tsy andraisany any Onesimosy tsisy safidy tsisy lalana ivoahany Filemona mihitsy afa-tsy ny famelana sy ny fandraisana any Onesimosy tsisy. Voalohany dia hoy Paoly manao hoe raha kristianina ianao a dia rahalahinao io aloha raha ao amin'ny tompo ianao dia rahalahinao io fa tsy andevinao intsony. Faharoa dia izao nasehon'ny apôstôly Paoly dia izao koa namako ianao aza mihitsy no manolotra azy ianao miantoka fa efa niova izy maolona tsara izy kinona ny tsy andraisanao azy. Fahatelo dia izao efa nifonao azy efa nifonao azy raisiko ho zaho no diso raiso ho zaho no diso raisiko ho any fa adosoana fa avela ho izy. Ary faefatra izay rehetra nalainy taminao misy trosa nalainy taminao misy trosa satria nandositra izy tokony asa 3 volana izy tokony asa herintaona izy tokony asa 1 bolana izy miaraka amin'ny zavatra nalainy teo aminao dia misy trosa zany asa trosa aminao izy dia izao tsy maninona fa alohako ny trosanao za no andoha azy zay sarotra amin'ny Filemona ny taky trosa amin'ny ray aman-dreniny amin'ny Paoly sarotra mihitsy amin'ny Filemona satria io Filemona manao hoe raha ny tena marina koa angeo i Paoly mantsy amin'ny Filemona ianao range ny tena mitrosa amiko tsy voalohanao mihitsy nitrosanao amiko i Paoly ara-panahy io satria ray aman-dreniny ray aman-dreny ara-panahy i Paoly dia hoy Paoly manao amin'ny 5:20 manao hoe izaho Paoly manoratra zany amin'ny tanako nefa tsy lazaiko aminao fa mitrosa ny tenanao amiko aza ianao zany hoe sarotra amin'ny Filemona mihitsy Paoly miteny za vonona ny andony trosany Onesimosy zay le fahadiovam-pony Paoly tena vonona mihitsy anandoha tsy maninona vonona andohany zany fa nefa lazaiko marina aminao fa zao ianao rangipitrosa amiko ray aman-dreninao ngiany teraka anao ara-panahy ataony Filemona hoana moa ny takitrosa amin'ny Paoly. Ary manaraka dia fahadimy dia hoy Paoly manao hoe zao koa nge mino aho ny apôstôly Paoly mino aho Paoly fa izao hanao fanaiky ianao zay no antony nanratako ny teratasy ty zay no antony namerenako ny Onesimosy aminao dia zao mino ahafanaiky ianao lay fomba fanoratra Paoly sy lay fiangavian'ny Paoly zany dia tena tsy misirika mihitsy ahafahan'ny Filemona mialaka tsy amela na tsy andray na ho tia indray any Onesimosy mino ahafahamaly ary anao mihoatra no zay angatahako azy ianao manao mihoatra no zay zavatra soratako azy ianao satria fantatro ianao fantatro fa amely ianao fantatro fa mpanompon'Andriamanitra ianao fantatro fa mahafoy ianao ary dia izao mba hampifalio ahy hoy Paoly dia asika antoka ny avako malaka tsy naseho soatra masina moa ny fomba nandraisan'ny Filemona ny Onesimosy tsy zay ny zava-tantara ny soatra masina zava-dehibe zay fa izao lay toe-panahampino mpampiavana mihitsy sy ny toe-panahampino ampiavanina ny tena zava-dehibe eto dia azo zany hoe teny telo zany ny ndesantsika moa teo noponoponoan'ny aoayan dia iny azy dia zao ny fanekena diso ny famboraha-pitiavana ary ny fiezahana amirina zay no fanalahidy fa eto amin'ity apôstôly amin'ny taratasy Paoly ty dia misy teny telo fanalahidy zay tsy mifanalavitra amin'izany. Ny voalohany indrindra dia izao rehefa mampiavana ianao satria asany mpino zany rehefa mampiavana ianao dia izao zava-dehibe mihitsy ny iainanao na ny andraisanao mihitsy ny atakaranao mihitsy ny olan'ireo le olona ampiavaninao ary dia raisinao ianao mpampiavana zany dia izao ianao mpampiavana dia tokony mazava ho azy tokony olona manana fahefana lehibe kokoa no ireo olona ampiavanina dia ny voalohany zany dia izao izay fanekenao iaino zay ary tsy fanekena iaino fa tsy mahavaolana raha miheno fotsiny ianao fa fanekenao iaino ary fanekenao ifona ho an'ny diso
ifona ho an'ny diso raha ohatra ka tena pino no ampiavaninao dia tokony ho andray ny fifonanao izy satria anao zay zava-dehibe satria anao lehibe no ireo raha izay no andraiky sy Paoly ray aman-dreny eto fa ny faharoatsika manao hoe lay fiainona sy fitondrana ny fifonany ireo ny diso zay tena zava-dehibe zay fa ny faharoa zay fanalahidy sy eo amin'ny Paoly eto dia ny fametrahana ilay ifonana ilay ifonana satria misy diso tsy diso ao lay ifonana ho pitrosa koa lay aseho tsara le mampiavana ianao fa tsy hoe marina tanteraka akory Filemona eo tsy zay loatra inona ny tenenin'ny Paoly pitrosa amiko angenao raha pino anao dia tokony handray ny fifonako raha pino anao dia tokony hitondra fifaliana ho aray aman-dreny raha ohatra ka ty ay ianao dia tokony hijery zay mba hafaly hafa ray aman-dreninao ange ay tsy tokony ianao zay hampalahelo ay ianao jereo tsara ny tenenin'ny Paoly amin'ny andininy fahafito koa raha ataonao namanao dia raisotoa izy zany hoe napetraky Paoly ho pitrosa napetraky Paoly ho tsy maintsy manao an'io famelana io mihitsy tsy tena niangavy Paoly saingy napetrany mihitsy zay hoe no ny amiko hoe tena nanao sorona ny tenany mihitsy zany Paoly eo nanao sorona ny tenany nanao sorona ny fitiavany mba hampiavanana nandady rariny ho any Onesimosy ity andevo zay ty zany dia tena nitrotrony Paoly mibabeny Paoly ary nodiovony Paoly tahaka ny nataony Jesosy mihitsy tena nidiovony Paoly tena nisasany dia nitokisany ary nonerany dia napetrany ho pitrosa amin'izay lay Filemona no zany dia tsy afa-miala mihitsy Filemona ohatsika manao hoe izay fomba fiasan'ny Paoly zay tena fomba raha ohatra ka mampiavan'olona ianao ka tsy ao zay toe-javatra zay hoe mipetraka amin'ny ray aman-dreny tsara toteny ary mametraka mahay manazava tsara mandresy lahatra mahay mifona manetry tena ary ireo olona anankiroa ireo dia efa vonona ny famela Onesimosy zany dia nanana zay fahavonona an'izay dia afaka malala ny fehiny teny dia zao antsika manao hoe ny fitiavana zava-dehibe ny fifamelana zava-dehibe ny famerenana amin'ny laoniny famerenana amin'ny laoniny oponopono rehetra antsika atao dia famerenana amin'ny laoniny ary zay le Jesosy Kristy tompo maty amin'ny azy fijaliana namerina amin'ny laoniny mitondra fanasitranana angery afaka malalany hoe ny fifamelany ary io mamarina ny fomba fijeriny zareo any ao ay manao hoe rehefa misy ankizy marary amin'ireny faritra ataontsika hoe amin'ny faritra pasifika iny rehefa misy ankizy marary ny zady mandrakariva metrahany ray aman-dreny zoky ray aman-dreny niady ganareo mivady dia efa maninona ko marary ny zanakareo zany hoe niady any sy ny korotana dia manjary miteraka areti-tsaina dia manjary tonga areti-mbatana ary mety zany koa ngery avako malala ataoko hoe mety satria fiarahamonina andresana dia mety zany koa nge tony zao tontolo zao misy aretim-be mitranga eto ambonin'ny tany tony Covid tony satria miady koa zao tontolo zao miady koa ady lava ady tompontsoa ady ara-toekarena ady ara-politika sy ny sisa rehetra dia tonga ny aretana mety mahamarina ny fomba fijerin'ny tôly zany malagasy ny fomba fijerin'ny olona ny pasifika zany fa tsy mifanalavitra zany koa ny filazantsara rehefa miady ny olona dia manjary sahirana miteraka areti-panahy no zany dia avako malala dia zao tena zava-dehibe ny fampihavanana zava-dehibe ny fihavanana sy ny fifankatiavana dia zao zay diso dia tokony hatsiaro ho diso tahaka nataony Onesimosy manaiky io diso manetry tena manaiky io diso ny olona mandray ny filazantsara dia tsy olona manamary tena mandainga ianao raha ohatra ka miteny manao hoe za tsy diso efa nandray ny filazantsara manjary lasa be tsara velatsy fa rehefa diso ianao nefa ianao kristianina dia tokony hatsiaro hoe diso ny filazantsara tsy manamary ty nitaona ny olona namary teny zany hafahafa be zany ny filazantsara hoe olona hoe efa diso manoloana ny filazantsara dia mbola mitady anamary tena foana fa rehefa diso dia manaiky diso tahaka ny Onesimosy
dia izao koa ny anaovana ny fahadisoana dia tokony atsiary koa fampitrosa fa tsy hoe ny fanaovana ny Filemona moa tsy ny teny mihitsy fa asehon'ny Paoly fampitrosa izy nasehon'ny Paoly fa raha ohatra koa ianao ka mandray ny filazantsara raha ohatra koa anao ka kristianina ka misy olona mifona aminao dia aza miteny hoe kristianina raha tsy mamela ianao aza miteny manao hoe eny ny fahadisoana iny aloha avela fa za aloha mamela anao fa tsy adiniko mihitsy ny nataonao zany tsy toetra kristianina tsy mamela ianao zany manao hoe eny ary za moa zany dia mamela anao aloha miteny mandeha fa zao raha le ratsy nataonao kosa aloha dia tsy adiniko mihitsy fa za dia eny mamela anao fa zao ny ratsy nataonao dia tsy adiniko mihitsy mandrakizay tsy ohatry zany mamela ka tsy ohatry dia marary eny anao rehefa avy eo dia isaky ny mahita azy ianao dia marary indray dia mihetsika ny vavoninao dia miakatra ny tensionnao dia ny eo ihany eo fa mieza mamela mieza matsiaro hoe ianao koa nge pitrosy ianao koa nge mety nanao zavatra tahaka izany any amin'ny olon-kafany fa saingy namela anao ny olona hafa rehefa mamela ny hafa ianao dia zao tadidio koa fa mamela anao Andriamanitra ary misy olona hafa koa any mety manana alahelo aminao mety mizahatra nataonao dia ny famelanao ny hafa dia miteraka koa fanasitranana anao sy fanasitranana ny hafa ary mahatonga fedanam-po any manodidina anao raha tsy mamela ny heko ny hafa ianao dia tsy mamela anao Andriamanitra favaka nampianarin'ny tompo zany afaka malala zava-dehibe ary ny mofinainantsika anio mitaonantsika tsiary fa ny kristianina dia izao mpampiavana ny kristianina dia manaiky vadiso ary manaiky ifona amin'ny namany ary ny kristianina ny mpino dia manaiky handray ny fifona ny namany ivavaka isika tompomizonanao zahay fa mitaonanay ianao atsiary fa hafa mihitsy ny fifandraisan'ny kristianina hafa ny fifandraisan'ny mpino tsy mitovy amin'ny fifandraisan'izao tontolo izao ampy ho an'ny fifandraisanay ny fanadiovana nataonao tao amin'ny azy fijaliana ka mampiavana anay ianao ilay mpampiavana tsara indrindra ianao ilay mpampiavana anay tamin'ny alalan'ny azy fijaliana misaotra tompo koa raha mamaky ny tantarany Onesimosy Filemona zahay dia mahatsiary fa manana didy ampiavana manana didy koa ho ampiavanina manana didy amela manana didy anaiky ho ampiavanina zay ny mahampino anay tompo amboary ary ny fonay ho mpampiavana izahay amboary ny fonay mba anaiky ho ampiavanina izahay amboary ny fonay mba ahay anaiky amely izahay amboary ny fonay mba anaiky ho diso izahay satria zany rehetra zany ny filazantsara zany rehetra zany midika fa manana anjara eo aminao izahay pitroso izahay tahaka ny namelanao ny elokay no tsy maintsy amelanay ny eloko ny namanay tompo amboary ary ny fonay azavelanao ny fony zao tontolo zao fo maloto feno fakalana mitahiry alahelo ka miteraka areti-panahy arety sy tsaina fatorana mihitsy ary fa vao ny fonay toeran'ny fidananao ahaizanay mamela hahitanay fifaliana ny fiainana isan'andro fa toetranao Andriamanitra ny mahay mamela misaotra Jesosy amen